Rehavako malala ho mitompo ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andriamanitry ny fahafenoana rehetra I Jesoa Kristy. Andriamanitry ny fahafenoana rehetra I Jesoa Kristy. Zany no hitantsika amin'ny finainan'io rehavako malala ho amin'ny Kolosiana toko voalohany ny 5:50 hatramin'ny 20. Vakitsika ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lamato talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Fa tao aminy no naharinany zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambony tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra, sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra, sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Ary izy no lohany tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany, dia ny lamatoa tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoerany fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy izao no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany, na ny any an-danitra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andriamanitry ny fahafenoana rehetra I Jesoa Kristy. Indrindra rehefa mamaky sika ny 9:50 dia hoy ny filaza ny apôstôly Paoly manao hoe fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoerany fahafenoana rehetra. Tafiditra ao anatin'ny fanazava-kevitra nataon'ny apôstôly Paoly, nanambarana amin'ny olona sy tamin'ny fiangonana fa Andriamanitra I Jesoa Kristy. Misy tokoa manko fampianaran-diso izay tafiditra tao anatin'ny fiangonana, izay mahatonga ny sain'ny mpino hiovaova, misy ny mieritreritra fa tsy tena Andriamanitra Jesoa, to tahaka ny anjely fotsiny ihany io, ho ny filazan'ny sasany. Ny sasany aza milaza fa to tantara-tsangana na karazana sary-mihetsika fotsiny, tsy tena nisy ny tantaran'io Jesoa io, karazana illustration fotsiny zany. Entina anoherana an'izany indrindra no nanoratana ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Kolosiana, anazavana fa Andriamanitra izy. Ary ao anatin'izany fanazavana izany dia asehon'izao mofinainantsika anio eto izao fa tena efa nisy niombona tamin'Andriamanitra ray hatramin'ny voalohany I Jesoa Kristy. Tena nisy talohan'ny fariny izy, fa tsy mba isan'izay voahary akory. Ary izy mihitsy aza no nahary izao rehetra izao, tahaka n'Andriamanitra mpahary, hitantsika any amin'ny bokin'ny Genesisy. I Jesoa Kristy no talohan'ny voalohany ary. Hitantsika eto lohany amin'ny zavatra rehetra izy, ary izy no voalohany. Talohany dia tsy nisy, midika zany fa Andriamanitra izy, ary amin'ny maha-Andriamanitra azy dia tsy misy talohana Andriamanitra. Ananan'io Kristy io avokoa ny hery sy ny fahefana rehetra, na any an-danitra,
na ny ety ambony tany, na ny fiandrianana, na ny fanjakana, na ny fanapahana, na ny fahefana. Ananany avokoa ny hery rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Zany no ilazana fa Andriamanitra amin'ny fahafenony io Jesoa Kristy io. Ny nofinainantsika dia manazava ny foto-kevitra lehibe ny kristianisma momba ny Jesoa Kristy. Jesoa Kristy dia manana ilay antsoina hoe fihizina roa sosona, na ilay antsoina hoe double nature an Jesoa Kristy. Andaniny dia sady tena Andriamanitra izy, ary ankilany kosa dia tena olombelona izy. Sady tena Andriamanitra no tena olombelona i Jesoa Kristy, ary dia miaina sy miombona feno amin'Andriamanitra amin'izany. Tena Andriamanitra tonga ety ambonin'ny tany mihitsy arak'izany io Jesoa Kristy io. Andriamanitra manakaiky vahoaka, Andriamanitra manakaiky ny olona no fahatongavana ho nofo ny Jesoa Kristy. Ary rehefa tonga teto izy dia safidy mahadidiony ny hitondra fampihavanana ny olona izay tafasaraka amin'Andriamanitra, izay lasa lavitra an'Andriamanitra noho ny amin'ny fahotana. Eny, tsy nahita ny tavan'Andriamanitra intsony, dia ny ran'io Jesoa Kristy ilay Andriamanitra io no nalatsaka ho fampihavanana, no tonga ran'ny fanekena vaovao ampihavana ny olona indray amin'Andriamanitra. Raha ny marina zany raha tsorina dia hoe finiavana mahadidiony izy Andriamanitra ihany no te handray ny olombelona mpanota mba hiavana. Rehavako malala, tena Andriamanitra feno Jesoa Kristy, fa tsy apahana Andriamanitra, tsy apahatelona Andriamanitra izy. Ka misy manko ny fiheverana manao hoe amin'ny finoana Andriamanitra trinitariana dia misy ny Andriamanitra ray apahatelony, izay dia ny apahatelony manaraka dia ny fanahy masina, ary ny Jesoa Kristy no apahatelony manaraka. Tsia, tena miombona amin'Andriamanitra feno izy, ary tena Andriamanitra feno, fa tsy apahana Andriamanitra akory. Ary zany no misarika ny fontsika sy ny saitsika mba hatoky tanteraka an'io Jesoa Kristy ilay miseho amintsika amin'ny fahafenony amin'ny Mahandriamanitra azy. Andriamanitra manana ny fahefana rehetra izy, Andriamanitra manana ny hery rehetra izy, Andriamanitra feno miombona amin'Andriamanitra iray izy. Aoka hatoky tanteraka an'io Andriamanitra amin'ny fahafenony rehetra io isika arak'izany. Dia an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay eo, amin'ny fahafenona tanteraka no inonay sy itokinay fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao. Ianao ilay efa nisy hatraminy voalohany ka ho mandrakizay. Ianao ilay mamakivaky tantara, te handray anay, te hamonjy anay, te hampihavana anay aminao Andriamanitra, ary isaoranay ny anaranao. Ankehitriny kosa izay Tompo, dia mametraka ny fiainanay eo ambany fahasoavanao. Jerenao Tompo ny fiainan'ny fiangonanao. Ianao no lohan'ny fiangonana, ianao no efa nahatena iray ny fiangonana, ianao no azy mandrakariva. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesoa izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.